Ao anatin'ity tapatapam-baovao ity kosa no anarahantsika ilay kongresy izay notanterahany antoko Arema miaradia amin'ny Andriamatoa Ratsiraka izay notanterahana teny amin'ny espace Mangote Andriafanambojanahary teny. Ny mahakasika ny raharaha anatin'ny antoko moa no tena nodonihana tao anatin'izany. Nanantanteraka kongresy avy amin'ny antoko Arema izay miaradia amin'ny Amiraly Didier Ratsiraka androany teny amin'ny Mangote Andriafanambojanahary. Nandritra io no nijeren'ny antoko Arema ny raharaha anatin'ny antoko sy momba ny raharaham-pirenena. Anisan'ny tapaka tamin'io kongresy io ny hanovana mpikambana ao anatin'ny komite direkteur ny antoko. Araka ny tapaka dia ireo toerana banga tamin'ny fitantanana ny antoko no nofenoiny toy ireo mpitantana maty, na niala, na nanorina antoko hafa. Tamin'ny kongresy izay nitanterahana androany ihany koa no nifidianana ny sekretera nasionaly vaovao ny antoko Arema ka lasa Andriamatoa Simon Pierre ny voafidy isolo-toerana n'Andriamatoa Pierrot Ratjonavelo izay lasa nitarika ny antoko MDM. Voafidy mpikambana ao anatin'ny komite direkteur ihany koa ny zanaka vaviny Amiraly Anika Ratsiraka izay lasa sekretera faharoa misahana amin'ny fandrindran-draharaha eo anivon'ny antoko Arema. Marihana fa ny Collège national ny Arema izay lany tamin'ny kongresy farany tamin'ny taona 1799 no anisan'ny niatrika ny kongresy nasionaly ny antoko Arema androany tetsy Andriafanambojanahary.